atolotry ny ekipa mpanao tantara ny radio voamasoanareo anio. Tantara nampitondraina ny lohateny hoe Marina no saromana Raozy. Marina no saromana Raozy. Diampeny anta nirintso. Ireto avy ireo anome aina ny tantara. Miaramila ny fahamarinana eto ara-miaranjatofo. Ny sakaizan'i Kristy zolonyaina Rakotoarvelo. Ny ra Kristy Tina Nicole. Ny zandro notiavan'i Jesosy Kristy voariasina. Ezo Rakotoarvelo. Vertina Rantasobenja. Ny Rina Randrianarlala. Diana Randrianjafinaina. Fanantenana Randriambololo Malala. Ary Tsiky Ramiaranjatofo. Androano no fizarana voalohany. Vahatra, izay no anarako. Raha vavy izay no zanaka dada sy neny, za sy mirana. Heritaona maherik'elo fotsiny no elanela taonanay roa. Fa ny mahagaga dia mitandila tanteraka amin'ny mirana ny fitiavan'izy mivady. Toa zary lasa tao ankilabao ny fisiko. Indraindray manontany tena ny amin'izay antony saingy hatramin'izao dia mbola tsy nahitako valiny izany. Na ny sekoly anaranay aza tsy mitovy. Rehefa mba sendra miaraka izany moa izay roa dia toreny tsy rahavaviny ireny a. Izy manjaika be fa za kosa fitafiana efa tota sy kafa efa lany lalana no mba hisalorako. Sofa nisan'ny nentolo lala mba miantoka rehefa misy zavatra sendra ilaiko. Na dia mpanampiatatrana azy izy dia tena nanao ny ainy tsy ho zavatra mba hitovizako amin'ny zanam-bahoaka. Tena reny izy amiko. Izay fitiavana tsy azoko tamin'eny dia izy no mameno azy. Izy ny taona nifanena tamin'i Jesosy. Na izany aza nefa dia mifankatia tsara ihany izay sy mirana. Nandray 40 taona ny Juin a. Toy ny olona rehetra dia faly fa mitombo iraindray ny taona havelomana. Tsy adiniko mandoalika mivavaka misaotra ny tombo sy manao ny falinorantenako azy. Rehefa vita izay dia mivoaka teny an-jaridaina teny amin'ilay roziko. Finaritra ery aho fa namelana sy maro loko ery reto izy. Toa hoe miaraba. Betsaka ny voninkazo eto an-jaridaina fa mahagaga dia hafa mihitsy ny fitiavako an'ireto rozy reto. Tsy fantatro izay antony. Mahasarotiny aho raha sendra tsy voakarakara na tsy voatondraka ry zareo. Eto ny toerana fandoharako ny eo am-poko amin'Andriamanitra rehefa iny za sendra malahelo iny. Ka mahatsiaro tony aho. Asa nanao ahoana ny toy ny fiainako? Faoka ny ampitso no hamaritra ny ho avy. Haiko mihitsy fa tiana hitako andry. Joyeux anniversaire aloha ndry e. Misaotra betsaka ny toa. Lehibe tao ihany ndry ka. Efa 40 taona. Eny aky. Ty aloha misy fanomezana kely ho andry e. Rojo volafotsy. Tsara be. Misaotra ny toa. Ndry? Tao misy tortone. Toana kely fotsiny ny foko. Na dia tsy niteraka azy ianao dia tsampako fa mihoatra lavitra noho izany ny fitiavanao ahy.
Tsy voavaliko ny soavitanao tamiko fa Jesosy be fity hamaly fity e. Tsy misy tokony isorandry izany e. Ary mba mitsikitsiky amin'izay moa e. Jereny entony e. Toa ohatrany hoe miarahaba zany reto roziko reto. Raha mba fantatrao mantsy ny hevitra fonosindreo a. Toa variana be ny ento. Anniversaire mivahatra ny androany e. Nefa izy ohatrany tsy hitahitantsika mihitsy. Ay tokoa moa. Andaoky anomanana zavatra. Hita hoaky sady iziny ake tena mahafinaritra mihitsy e. Sady mivavaka sady endre. Za kosa ky tena miaiky ny fahendren'ny vahatra iny mihitsy. Dia ina moa zany eritreretintsika sindry atao fanomezana ho anazy. Ka tsika sindry koa any mbola mila miteny amineny aloha mangataka vola dia mampafantatra anazy ihany koa tsika hoe misy namanay manana anniversaire dia mba mangataka vola izay hividanana fanomezana ho azy. Ay moa eny ary andao ary resahana aminay izay. Sady iziny koa any mampalahelo e. Tena tsy mitovy mihitsy ny fitondrana novandray aman-dreniny azy somirana nefa veky mpiravavy. Ka za koa aneky mba gagy. Mahita dia ohatrany tsy mitovy mihitsy ny fomba fitafin'izy roa vavy fa ny iray minjaika manao tsara tarehy be nefa hivahatra ohatran'ny mampalahelo kely anahy. Eny e, fa zao akeny andeha ataontsika aloha izy mentsika fanomezana mba hahafaly anazy. Vahatra! Misy miantso ndrery vahatra. Ahoana tompoko? Fa marenina ve? Ny kosa e, tsy miarahaba akory. Tsy ngeritana naterahako ny androany e. Tsy rarahako. Tongavindray any amin'ny efitranonay fa misy surprise ho andry any. Eny tompoko. Andray. Tsy nirara iny kory le zaza. Jereo ty fipitrapitrany. Misy farany zavatra rehetra madamy antro. Lasa vetivety aloha zany eny toa. Ndao kia. Za koa andeha hamonjy ny asako. Dobodoboka be zany foko zany. Mba samba ny dada sy neny vao hanome surprise ho ahy. Mba inona re zany? Tsy dia ilaiko loatra. Miarabaza tsy ataony. Oui. Bonjour dada. Andray, tsy valino ny arabako fa za fotsiny mivandravandrany. Petrandry? Lazao le surprise rato. Bon. Sokafy tsara ny sofinao Efa lehibe anao zao ka rariny amin'izay raha ohatra ka ahafantatra amin'ny marina mombanao ry vahatra. Marina? Marinina? Mihaino zao ny asandry fa tsy be fanontaniana e. Zao e, tsy zanakay ianao. Petra, fa hitsangana ho aiza? Fa zanakiza? Eo indrindritsika zao. Kiasanay tato ny reninao. Dia vokanao izy no tonga tato aminay.
vehivavy adala tsy mahay mitandro tena any ka voabevoka dia hitsoahany bandy. Raha ny tena sitrapoko aloha tsy niraisiko tato mihitsy izy fa mahabe problème fotsiny, fa ianitra no nangoraka azy tsy nahazaka ny fitalahoany sy ny ranomasony. Izy raha teo nilaza fa tsisy havana azo alehany sady efa-kamboty. Tsy ratsy kosa aloha ilay fikandrady, efa mirotsaka ny ranomasiny kalavahatra. Tapabolana tsy aterahanao anomboka narary ilay reninao dia voaterina hiditra hopitaly moa izy tamin'izay. Tsy moramora ny vola laninay tamin'izany teraka anao ihany izy fa ny ainy kosa ny tsy tanana dia fa nanao faran'izay fahaizany aza ny dokotera. ndry azy efa saika nalefa tany amin'ny fitaizana zazakambotiny fotry ny nampalahelo anay indray dia naleonay ny tezaina ihany loha, izay raha teo koa mbola tsy nazo ny mirana tamin'izany. Ka noho izany ry vahatra eno tsara ampy izay ny namelomanay anao tato an-trano, vita ny didinay aminao. Lazary dada sy ny mba hipetraka ato ihany aloha oaiza oka aloha fa inona tamin'ilay resaka teny tsy azo ndry asako ajanony manomboka androany ka ny dadadada sy nenineny izany makaly sofina nenay mirana ihany ny zanakay andray kosa tsy mialato izany ianao ka fa izao kosa nefa manonitra ny vola laninay tamin'izay nitsaboana ny reninao. Tsy vola adala topo akory ny volanay ka avelanay ho veriverymaina amin'izao fotsiny. Vola laninay tamindry koa mbola etsy an-daniny izany. Sary nahita an'izany aty ihany ianao sanga miasa aheno aty ihany ianao miasa ka na mandrapahafatiko aza vezano anompo anareo dia voalohako ny trosanareo ary fianarako. Aza tondrona mialako inona indray zaranao aza nahazo BBC ary lasa amin'izay fa mandreraka fotsiny na dia mijery anao ohatra ny alika mitomany valaly eto amin'ny loka eto. Voaray izay misaotra betsaka tamin'izay rehetra vitanareo tamiko dia misaotra betsaka koa tamin'ilay surprise, tena surprise marina. Vary mandiana hoa misy namanay izay anniversaire ny androany dia manam-pikasana ny hanomana fanomezana ho anazy izay nefa ary neny tsy manam-bola fa saika mba hangataka vola kely any amineny izy izany anaka fantatry neny moa vahatra ay vahatra fantatry eny ka izy ary neny ilay namanay anomanana fanomezana mety tsara kosa izanyko tia izy ny finamanana fa mahafinaritra izany eny ry neny misaotra sady izy iny any neny tena namanay miavaka mihitsy satria nahoana ka izy neny olona tsotra sady kristiana no malemy fanahy sady efa manana an' Jesosy Kristy ihany koa tena tsara be izany zareo sady mahafinaritra anahy mihitsy ny tovovavy anankiray iny fa sady mipetrapetraka kely endry izany mihitsy neny ny antony anomananay zavatra tsara ho anazy sady mariky ny fitiavanay anazy ihany koa sady izy tsy mba mifidifidy olona izany na dia manan-karena ary tsy mba manavakavaka izany mihitsy izy fa ilay ray aman-dreny ny ohatry ny hafahafako
nresaka izy mivady ahy iny. Ranomasiny nameny ny tavako, na dia tsingeritaona nahaterahako aza, na ny fiarabamirana aza tsy reko intsony. Ny valy sy mazava tamiko koa ny antony fanontaniana manitikitika ny saiko hatramin'izay. Kay tsy zanak'izy ireo a, izay ilay antony tsy itiavan'ny zareo aho. Tsambaka nefa tao anatin'izany nampahirezan'ny tompo aho. Henoko mibetsika ny fanahy feno tampotampo ny laza tatapoko hoe aza matahotra vahatra, izao no Andriamanitra ao, mampahery anao aho sady mamonjy anao, mitantana anao amin'ny tanana ankavanan'ny fahamarinako aho. Ny olombelona mety tsy ho tianao fa tsaroa fa za tianao foana. Mahalala eo maso ane ianao e, aza malahelo foana fa izao no ray tena tianao, ray ny kamboty aho, izao no miany fiainanao. Fafako ny ranomasiko na hery aho, nanak'izay rehetra nitondran'ny tompo aho, toerany mpiasa no nametrahanao aho. Eny tompo manaiky aho, ataoko ampifaliana sy ampitiavana ny asako, toy ny ho an'ny tompo fa tsy ho an'ny olona e. Azoko antoka fa mbola nandratra ao amin'ny voninahiny izy, toa antsefy e. Namidy ho andevo, nahiditra ponja, nefa tonga mpanapaka ny firenena Egipta any. Mahatoky anao aho fa tompoka ianao e. Aleo mihitsy rangahy alefako ty iran'ny atoko-piram-botsatovo fitiavany ty a. Matukianao le tupo si andriamanitra ao, ka miarokarinao tsy mananaya. Misotranao panomeny sony lanitrao, tsy asoloko ireo raha izao tontolo izao. Matukianao le tupo si andriamanitra ao, manolo-tsaina isakony Reo ny sakafo maraina andry. Angiakangana ihany fa sao dia tara anatitra ny sakafo ny dada sy ny aninareo a. Fa manina ho avahatra iny e, tsy ny valiany akory ny fiarabako azy, tomany izy. Dia asa kia vao avy nampiatso ny dadanareo sy ny aninareo vao maraina teo izy. Dada sy ny koa ne dia tsy masika loatra amin'izy iny e. Hita kiko masotondry e. Anatitra sakafo maraina nareo tompoko. Apetrao eo ambony latabatra eo e. Ary lasa amin'izay ianao fa inona ary ny vandravandrahanao eo e, ho atray. Ono a. Inona indray? Tsy mila sermona na ataonareo inona indray moa vahatra. Ahoanao inona zany? Inona ny diranao amin'izany? Ontsa ihany ny fo e. Tsingeritaona nahaterahana ane androany e. Nefa ranomasiny mba fanomezana natolotrareo azy, sao mba tsy rariny e. Sara ny aza nazo amin'izaiko. Handray mba hamatahorana Andriamanitra. Misy farany ane ny zavatra rehetra misy ratsy sy madamy antro. Ary tomba manozona. Izay fandraisanao azy tsy maninona. Raha tianao fantatra dia nylazainay azy ny marina. Hoe tsy zanaka iziko.
raha tena sanareo maninona raha marina rehetra trany amboalohany tsy misy analana tsy misy anampiana ny lazaina akombony ny vavanao ataovy misy mipika niny resaka efa fantatro tsara ny toyany heverinao nga fa mahamenatra anay mihitsy ny hamonanareo mianaka tsy ampafiry ny fanataona eny izany raha matoty ataonao nga fa hapetsy-bolo maso anay zany efa fantatro ka efa traminy ela dia izao koa tsy mila nareo mianaka mivoaka ny vavady itsony so matsy mitetitetika ny itsoaka mafarako mihitsy rasolo handray tsy hianatra zany zaziny mazava be ne zany efa be izay vitanay izay miasa manampy anao izy izao na makany am-piangonana koa aza tsisy tsony io tena tsy rariny manao ny tena nareo tsy ho tratry ny aloka mihitsy mantsy nareo zay filazanao azy zay zany mihitsy ary lasa mivoaka any so anaparako ny atezerako eo mianina kendritsy lasa hoa Vitsika ihany akity ny fanomezana omena vatra sady tsara kireto akanjo sy kiraro miantsika azy reto eny kiko ary aiza ihany akizy to mbola tsy tonga aleo fa ho andrasantsika eto izy nara sanatry fa tsy hitantsika izy dia izandro no afarana aloha ake andrasantsika eto izy sady izy iny koa aneky be raharaha be any an-trano mety izay nga mamataraka azy hitako erina fa ny mivahatra mahita an'ireto fanomezany reto hita ho aky tsika koa miara-paly aminy mahita anazy faly tsy tara ve tsy mahazo mianatra tsono zaho sy dada sy mamanareo tsy azoko fa maninona dia dada sy mamany ahoana koa nontany io zareo sady efa reny izy ireny ainga indriry mirana fa tara fa maninona moa vatra no tsy avelanareo mianatra tsisy hidiranao zany fianaran-dry atao tsara miakara amin'izay fa leo aloha fantaniko taraiky mirana fa za mila vaniny non satria izy tsy zanakay raha izay no tianao fantatra avereno Marina vavady rasolo azadino ilay afatra rasolo eny tompoko
ary averina indray lefa mezana nga tsy natolotra azy. Ka izy aneriny eny tsy tonga nianatra efa niandry azy fatratra izay tany ampianarana nefa tsy mba fanaony mihitsy izany sady tsy tara izy ny tsy manapaka mianatra izany fa nagaganay mihitsy hoe fananinina ary izy. Sa ve neny aterina any an-tranony? Aleo aloha nareo mbola tsy makany an-tranony ka indray aman-dreniny izy iny inga manahirany. Okalo mihitsy aloha ka. Dia ahoana izany ry nenina atao? Endraso milady ka moa izy ireny tsy mivavaka ao amintsika. Mety koa izay hevitry neny izay. Maherezany zanako, za mbola eto indrindra moa fa Jesoa misaotra ny toa dia na ny mandeha mivavaka aza zany tsy azontsika tao. Zany hony fa aza matahotra any amin'izany fa naiza izay tsontsika ny tompo dia eo foana izy. Miala tsiny ry mianaka fa baiko ny tsisy tsiny rasolo asanao zany ndao hiditra iasy ndraso vetivety aloha za mitatondraka ny reto Raozy reto. Tonga dia lasa raha izany aza ela fa sao de be deo raha miverina eo madama. Andriamanitra no arsihero atsika mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Marina amiko io teny io. Tsapako misy fiadanam-po zany ato anatiko na dia eo aza ny ady atrehako. Tena hafa ihany miaraka amin'ny tompo ady tokoa ny fiainako manomboka teo. Tsy mba velan'izy mivady mipetrapetraka izany fa voatratra makaina kely fotsiny dia sady voadaroka ny voalatsa. Alina tokana ihany mba ahafahako makaina fa dia miasa foana saingy mpiasa tsy mba mandray tambony akory. Mangoraka any to fa tsy hafa manoatra tsy kiva fa Andriamanitra ny ero any. Dia tena tsy tonga nianatra tsony tokoa kivahatrako. Marina mihitsy kisa izany fa naninona ary izy asa kiko sady tsy hita mivavaka tsony, tsy hita mandeha any ampianarana tsony, tsy hita mivoaka ny trano tsony tsy hitako kizay atao inona kina azo atao anazy za kindraindray ohatra ny te handeha any aminy nefa noho ny teniny eny dia tsy sandray zaky malahelo anazy fa
ny anao zao tao angambany akidy aleo vavaka ho azy a. Tsy mianatra nga mirana vo vita fanadina n'izay maly zany mianara tsara kira mbola misy mampianatra ao fa risiko lahatra dada sineny amerindry ianatra aza misairana ny amin'izany ekia zavatra tsisy mihitsy zany lazaindry izany mampalelo angy endry sady ndry ve ki mahay be io dia tsy ianatra andry apiako inona ny tokony ataoko sady za tsisy atao oka amin'izao ihany eky fa misaotra dia teo za raha voatratra ny dada sy mamanareo eo efa asako ity fa aiza misahirana gaga mindritika iza mafy eny nitindry ato nefa ndry falifaly foana zany veky tsy noho nyzaky fa noho Jesosy atanatiko ny mame fifalianao raha mbola misy koa iny farany dia tsy eo foana ny fanantenako sambatry ndry mangetahita ny toandria nefa afaka ny tonga ohatranandriko efa feno fanambiditika ao anatindriny zany aza sakanana ka dada sy neny ny tsy amela amin'izany mihitsy mirana miditra tsirairay neky miditry ny lanitra fa raha tondry hijoro eo anoloan'ny fitsaran'Andriamanitra ka sanatria hoe avarina ny amin'ny elo tsy afaka ny teny mihitsy ndry hoe dada sy neneneny nanakana tsy handray anao Jesosy zareo tsaraina arak'izay nataony dia ndry koa toraka izany ka dia ny mbola misy aky ny fotoana aza misalasala raisy Jesosy ho tompo sy mpamonjy fa ho avy ane ilay fotoana tsy ahafahandry mitempontsony ny fondry ny masondry tsy hiratra sao neniny sao dia tara loatra marina k'izany misaotra ndry sao dia izao ihany dia ho any amin'ny heritrandro hivavaka vonina handray an'i Jesosy lasa misaotra ny tompo andao antanitsika mikasika amin'ny vahatra ndraso ary hoe atsona mirana filana sy tiana manahoana ry roa manahoana kindry mirana manao mirana izay kisaika mba anytany vaovao kely momba ny vahatra vahatra ie inamo vaovao tianareo fantatra mba manahoana ki izy zany izay anyky tena malahelo mafy azy mihitsy ngaky izy marary ny tropitaly to efa rovolana ny izy zay tsy nianatra tsy marary izy ka sady tsy mandeha mivavaka tsony koa za etsy eto fa ohatrany tsy hitako mivoavoaka ao aminareo mihitsy any izy tsy zany fa sahirana be izy dia mbola tsy afaka aloana afaka mba hoentindriany aminazy veka izy zay ka
andrasa aloha izany taniko ary dia hitantsika eo ihany fa ao ihany izy zany ao izy ka aleo za andeha aloha fa maikamaika be za amanaraka za miresaka aminareo eny ary tena ohatry ny hafahafa be anika lefa malo mirana teo eny kiko fa inona araka iny zavatra mahazo amin'ny vahatra so dia sanatria raiky hoe be voko vahatra zay ve ny antony tsy amelandry zareo azy voaboaka mihitsy ye menatriziko afa-baraka izy ivoaka io tena ohatrany tsy mino an'izany aky izy za anika tsy nahita lehilahy mba niarakaraka tamin'ny vahatra izany mihitsy ka mety ny afinafina tany izay akia tena tsy mino aky izy fatotra ny aky ny toetra ny vahatra ka ndraindraiky olona ohatra ireny mora voafitaka tsy nampoziko indray raha izy zany aky tena diso fanantenana raha sanatria izany ny zava-misy Serika no tonga teto Madagasikara tsy maintsy migadra ne za raha ohatra ka tsy voalohantsika ny volany rianitra sady efa ho ray volana izay izy no nampiomana antsika koina nataonao eo fa miandra n'izay higadona sao dia verinao fa vola kely ary ny volany aty amintsika aiza nahitana an'izany mivaly amintsika angamba ny ratsy vitantsika rianitra mariny ratsy inony fa aminao tsara indray ireny zava-pitantsika ireny mba mangina rado manatsofina angeny rindriny misy mampaneny soneri zany rianitra tsy tia hita hoe monsieur Eric zany ao eta zany ko tambaravarakely eto misy fiara mijanona aloha io fa zany ve tsy haiko izay ao anatiny loza tena monsieur Eric io ambavady io izy io marina ve efa hoe eno iny ary fanivahany vahatra mangovotra rianitra maty ary razako tony ko ohatra ny tsy lehilahy tsy aminao marina ny toerana aleo raha ty ho avy eo dia ho iteo inona ary ny ataontsika rianitra afeno afeno aho izaho koa ty olo ty fa zasa gasy manahoana tompoko ako ty bonjour mademoiselle sa madame ay gasy kay minao fa mademoiselle fa izany dia davinao Marina bendry balendry akory ny fanontaniako mademoiselle vahatra toraka izany koa tompoko mandroso
mety ho marina ve raka izy izany zavatra teneninareo izany a? Na izay koa ary ny heriny eny tena tonga sainany amin'izany zavatra izany. Nefa izay rehefa mandinika hoe maninona marina rezy ny tsy mety mivoaka ny trano nefa olona salama tsara. Raha ohatra hoe tsisy nininana azo azy ry neny a, dia mba nandeha nivavaka izy na nandeha nianatra. Fa izy tena sady tsy hita mivavaka no tsy hita nianatra. Mety mitombina ihany izany zavatra lasainareo izany a. Kanefa nisy ankizy lahy niaraka taminy ve mpiara-mianatra aminareo? Izay aloha tena mbola tsy nahita hatramin'izay fotoana niarahana izay. Dia sanatria izany izy saka manafika io a? Mampalahelo ry neny raha izany a. Eny, fa izay aloha ry neny a, raha sanatria ka hoe misy zavatra mahazo amin'ny vahatra dia tsy hanarina azy izay fa vonina mandrakarivo izay nanampy anazy, hanarina anazy mba ho afaka amin'izany fahalavony izany izy. Sady mivavaka ho azy foana izay e. Marina izany ndraika izy a. Fa tandremo dia tandremo ny fitondran-tena. Ny endriany manko no anarina. Aza matahotra neny e. Fa na dia izany ara dia aza dino ihany koa neny mitondra mbavaka ho anay e. Ifonana re Monsieur Rika, arak'izay voalazako anay izay a, tena mandalo fahaseranana be mihitsy ny orinasako no tia krizy ara-pahasalamana ity. Na mpiasa zange voatery na nisorana fa tsy voalotsony ny karamany. Andre matorado tsy taty aminao any ange nisy krizy ara-pahasalamana fa nanerana an'izao tontolo izao mihitsy e. Izany indrindra no antony angalako ny volako fa na ny orinasako aza mba sahiranako sady efa mba ela loatra koa izay e. Mialatsina aminareo fa raha tsy voalohanareo amin'ny herinandro ity ny volako dia any amin'ny fitsarana indray tsika mifankahita. Mamindra-fo re tompoko. Efa famindram-po be zany madama. Efa vina moa izay no tokony hamerenanareo ny volako. Fa na zany aza aloha mahafinaritra ilay zanakareo namovady teo iny a. Vahatra moa izy teo sa tsy zanakareo iny? Ie, zanakay vavy matoy iny ka. Misy fampirarana raha mety e. Raha tanteraka izany dia afokanareo ny trosako. Eny tompoko, lazao fa ninona dia tanterahanay misy Monsieur Rika. Ay, bon, meo avadiko ary ny zanakareo iny e. Dresy, ay ve zany fotsiny. Aza matahotra ianao fa manaiky iny e. Ok. Ity zandriny amin'ny ity sary etsy koa ne mbola tsara no indra tianao e. Yantra. Mademoiselle vahatra ihany no tiako e. Izy mety amiko. Angatadalana aloha fa raha pitso miverinao dia mihaino valiny e. Mendalana ianao e. Dia kiala vahatra very rato. Inona koa ary izao ty ataonao ty? Tsy ngamba dia hitsahana iny vahatra iny atapin-doha sika. Manan-karena be ne le Erika iny. Tsy tokony mba mirana mihitsy ny ka. Tsisy raraiko an'izany ry Janitra. Rehefa afaka ny trosako tsy migadra dia ampy azy. Zay aloha e. Dia ndao izany hiresaka mivahatrako.
to ilay vazaha gasy teo iny. Ajajain zareo be sady be jerijery be. Aya neny tokoa izany. Fa iny zato mahafaly anareo mianaka mba zareo iarana mifaly. Iresaka kely amin'ny vahatra inge zay lala. Manao zafaty kely aminao aloha vetivety. tsy maninona. Za koa andeha jery sakafo any an-dakozia aloha e. Misy inona indray ary. Zao vahatra. Mifona kizay tamin'ny zavatra tsy nentina taonay tamindria. Mamelaka ianay ry vahatra. Diso izay e. Nga mofidy no andrety koa lokamboty. Tsy mitanana elo aminareo izany ahy e. Fa mamela anareo. Raha tsy nareo ne tsy olona e. Misaotra kia. Tianay raha iverina toy ny taloha indray ny fifandraisantsika raha aman-drenindry izay. Hitandremo ilay olona tonga teo iny? Mety isy izy iny. Mipetraka any Paris any. Mpanan-karem-be mihitsy izy iny any Zany. Tena matanjaka be mihitsy ny orinasan'izy iny. Nisy fotoana izay nandalo fahasahiranana be ny orinasanay. Tena saika nikatona mihitsy dia tany aminy izay ny lavonjy. Misy orinasan'izay koa mantsy eto e. Dia mivezivezy aty izy iny. Vola be mihitsy no niraminay tamin'izany. Tsy possible ny ho voalohanay mihitsy nefa n'izay vola izay. Saika hitory anay izy fa saingy nangataka izy hoe raha manaiky ny ho vady no ndry dia afony ny trosany. Eo mokia mba ekeo e. Ndry ihany nge teno ny teny hoe raha tsisy anay tsy olondry e. Dia izay no mba valibabe nangatanay amindry. Dia ho lavindry ve sanatry? Raha tsy manaiky any indry dia tsy maintsy higadra e. Sa izay ny tiandry? Tsy hoe izany fa izany vao 12 taona e. Aiza no aizako an'izany manambady izany? Mampime akondry. Nga zany mila ianarana e. Aindry foana izany rehefa aondry. Sady tsy hanenenandry ne io e. Tsy ho lava resaka kia. Mino izay fa tsy hanala baraka anay mihitsy ndry. Raha piso izy miverina eo. Azoko antoka fa zaza endry ianao vahatra ô. Miomana dia andaontsika sindria anao shopping. Ndana mihitsy ataovy fitianao an'izay tena ilainy rehetrarehetra any izy reniny Dia izay ny resakainy ny toa vaky ny lohako. Inona no ataoko? Antanio aloha ny tompa-kia. Izay ihany e. Dia aza mamaly azy na enina tsy fa tao misy ifanena amin'i Jesoa. Iza koa moa mahalara raha izay ny lalana hamohan'Andriamanitra ndry ao anatin'izao ato izao e. Izay tokoa aloha e. Ho aiza izany izao ndry miomakomana io? Hanao shopping hono e. Ay kosa,
sambasambo izany ka misy tombotsoko. Vita very vatra ho avy eo izay fa lasary ny entoa mazotoa ianao ndry koa e. Vatra ary toa lasa mivabeky izy. Eno aky ary ohatrany tsy paozin'olona be voky sa mipoziny izany a. Ino to mahavarina anareo miravavy? Iny vatra ry neny miaraka amin'ireny eny anaty tomobily iny. Ary tsy be voky ange izany raika izy raha mipoziny. Fa izany mihitsy anie ny resahany amin'ny rahavavy eto e. Tena diso ny eritrerintsika rakizy andaontsika hifona amin'ny tompo. Tena marina izany erineny a. Ny saina zavatra tsy nanomba-tombana zavatra tsy marina tsika. Aleo rakizy tsy miteny zavatra raha tsy efa hita hoe marina ilay izy a. Marina izany erineny a. Nandinika teo anatrehan'ny tompo a. Herinandro no ny faneraserana serika ny tomako azy fanena tamin'i Jesoa ka nahatonga azy resy lahatra. Tsampy ny fahazava-poana ny ariana sy ny vola raha tsy eo Jesoa ho ivon'ny fiainana. Fanapa-kevitra lehibe eo amin'ny fiainana ny fanambadiana ka tsy maintsy ny tompo no avela ho loha laharana. Tsy mbola namaly azy aho. Izy raha teo voninanaja ny safidiko na dia eo aiza ny fifanarahana tamin'izy mivady. Ry zareo na tena fa efa tena miaraka za sy Erika. Izay raha teo moa mihaona foana isan'andro. Kosa ny toerana hitondranao anazy zany a. Efa nomaninao be mihitsy anga. Tsara be na ny decoration na ny fandraisana. Ataoko spesiala ho antsika roa mihitsy ty restaurant ty androany. Vatra manaiko vadiko vindry. Erika manaika averino hoe tsy henoko tsara. Oui manaiko n'izy re olona misaotra kia faly a aiza ny tanandry anatsofako an'ity peratra ity manomboko izao a dia fofombadiko ndry avy fihiniko mafy be. Ay avelao a Erika aiza batana be ohatrany efa mamenatra olona ga
ny olona aza faly be daholoko fa loatra kiza. Mirary tokantrano sambatra rakizy a. Misaotra e. Arabaina ry izy roa tahin'i Jesoa. Izy no amin'ny fiadanany ao amin'ny tokantranonareo e. Misaotra ny toa. Misaotra tamin'izay rehetra vitanao e. Nanambady sahady vahatra rakizy. Eno ary neny, tsy nampoziko mihitsy iny a. Sady tena mitalakotrokotroka be mihitsy ilay mariazony zareo a. Ary ohatran'ny olona mbola tsy fahitako mihitsy ny vadiny iny rakizy. Fa ny tena mahafaly aloha ny dia mba olona kristiana ny lasa vadina. Ohatran'ny tany an-davitany iny ary neny a. Olona mipetraka any Paris ony. Izany ve? Dia taiza mba mifankahitany zareo raha izany? Asa rery neny, na zago raha mba agagako. Fa hitako tena faly be kosa aloha vahatra e. Miovaovy foana ny fiainako. Noveriko fa ho lasa amin'izay ilay rao mitataona naloko azy teo. Saingy tsy anjarako mihitsy ny mamaritra an'izany. Herinandro raserika no nandeha nanao volana tantely. Faly aho. Feno ny fahasambarako saingy vao vita izay dia lasa erika. Za kosa mbola mijanona mikarakara ny taratasiko. Fa rehefa vita izay vao maka erika. Ary dia mivadika teo indray ny tantarako. Tao amin'ny dada sy neny ihany aho no mipetraka. Manaiky mifanefenao a Jesoa. Fantatro fa tiany hamiratra toy ny volamena ka amboarina. Tefeny ampandalovany amin'ny afo mamay ka volavolay mba ampamirapiratra ny vonainy. Fa mahalala ny lalana falehako izy. Raha izany toetra dia ivoaka tahaka amin'ny volamena hono Joba 7:20. Efa vonona ka mihitsy akiza zany andeha hanao vakansy izany fa dada sy nensy tokony mba lasa mihitsy ndry vao mandeha. Tsy ahita ndritsony izany za. Tsy ahitan'iza indray? Vahatrako. Aza malailaka io fa tsy maintsy mbola eona foana angentsika e. Fa efa milamina daholo ngalo ny taratasindry ity e. Ie, pasiporo sisa no alain'androany. Efa mifampiantso teo izay serika fa amin'ny semaine ao avy eo izy vao maka aty. Ay kosa, andao amin'izay Mirana, alaindra sola ireo entandry ireo. Veloma zoky a. Velomindry, mianara tsara. Rehefa afaka bakindry dia alaiko mianatra any aminay, izany a. Izany? Mianatra tsara raha izany, misaotra kia. Aza misahirana amin'izany fa vitako foana ny zanako na tsy misy anao aza. Andray kosa ny vavaneny e. Tsy faly amin'ny fahasambarako mihitsy ty raha matoty a. Mandana amin'izay ho a. Any anaty tomobila izy andrasana dia asavy makatira solo.
Solo e inona indray ty mampitabataba ny tira matoty ato e tsy maintsy fitaiko androany ny tantarany kalavahatra io na ampanarahako indray aman-dreny ihany efa miseho milay ahoana mihitsy moa no any akeko hoe io ny tafita noho ny zanako tsy mety amiko izany ka o raha matoty a tsy efa ampy ve izay ainana latsaka tsika izay rehefa tsy anao dia nijanona fa ny ahy efa hevitra tapaka e ahoana izay madama tsy fanao tompony mihainy resaka fa mba mahaliana ihany izany resaka mahafampanato izany a misy mission ampanaoviko anao ary aza miketriny e mission farany io vola be nge nomeko anao e vonohy vahatra ahoana tsy mampaninona fa hampanarahako azy ihany koa laly e io koatra nefa manomboka manelingelina izany madama tandremo aloha sao mamoaka ny secret avoa mihitsy ho bandy raha tsy vitanao rehefa vita dia tonga dia rio any ny fatany fahazavela ato an-tranoko ato ianao kosa tonga dia miala lavitra ny tanàna alefako eritermoney ny volanao mission vitany ahy no ilaiko miaraka amin'ny pirofo a alefaso amin'ny telefona ny sary andeha anaty tranomirana izay fa rehefa miverina eo za milasa vita io tompoko andriamanitro aleo mialetaingana dia miantsy amin'ny vahatra andeha itsao natolotra ho anao teo ary ilay tantara nampitondray any lohateny hoe Marina no saromana Raozy. Marina no saromana Raozy. Dia ampeniny anta ny rintso. Ireto avy ireo nanome aina ny tantara miaramila ny fahamarinana eto Aramiaranjatovo ny sakaizan'i Kristy zolony aina Rakotoarvelo, ny ra Kristy Tina Nicole, ny zandro notiavan'i Jesosy Kristy voary asina, Enzo Rakotoarvelo, Vertina Rantasobenja, ny Rina Randrianarlala, Diana Randrianjafinaina, Fanantenana Randriambololo Malala ary Tsiky Ramiaranjatovo. Mbola itoy